Mbola ijana ao anatin'izay vaovaon'ny fifidianana sy ny akon'izay ihany sika satria dia nanambara ramatoa farany aina Ramarson fa tokony hajaina ny dingana izay voalaza ny lalàna amin'ny fitoriana momba ny tsy fahatombanana ny fifidianana. Misy mantsy ireo menomenina fa maro ny tsy fahatombanana atao anatin'ny fanatanterahana ny fiodinana voalohany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny 7 Novambra lasa teo. Toy izao ny fanehonkevany. Farany Ramarson ny mpikambana amin'ny fiarahamonim-pirenena dia naneho hevitra mikasika ny filazan'ireo kandida izay manambara fa misy ny tsy fahalavorariana betsaka hita tao anaty ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany izay notontosaina ny alarobia 7 Novambra lasa teo. Ny antso ity mpikambana amin'ny fiarahamonim-pirenena ity ny tokony anajana ny dingana izay voalaza ny lalàna amin'ny fitoriana momba ny tsy fahatombanana amin'ny fifidianana. Nambara ny farany Ramarson fa anisan'ny tondra fanakianana ny fifidianana izay nataony 7 Novambra ny kandida laharana faha 12 ery Rajaonarmampianina. Nisy ny fanambarana izay navokany ary nampitaina tamin'ny fampelezam-baovao teto an-toerana sy iraisam-pirenena. Nambara ny Rajaonarmampianina tao anatin'izany fa misy ny osika behivavy tao anaty ny fanomanana ny fifidianana ary ahina ny mety isian'ny fanodikodinana valim-pifidianana. Anisan'ny tondra tsikera mikasika ny fanomanana ny fifidianana ihany koa ny kandida 520. Ny tsy fahatombanan'ny fanomanana netniseny tena anisan'ny nomarian'izy ireo manokana. Farany Ramarson dia mangataka ny kandida mba anaraka ny fepetra amin'ny fitoriana amin'ny olam-pifidianana.